tompo kilasy tompo vavy hoy ny teny razantsika manao hoe mifankatiava ary velona fa ny maty aza mba teo maro. Adidiny tokony tompoky ny miaritry ny mavesatra, adidiny vilany no miaritra ny mamay, adidiny siny no miaritra ny mangatsika, fa raisiko adidy ay misilafatra kosa ny mampafantatra anareo ny miresaka momba ny famadihana. Aleo alefa notsorina fa tsy ny be felan-tanana ny tanako ka tena ka andrakotry ny lanitra na be faladika andrakotry ny tongotra, fa ireo izay sombitsombona velan'ny razana fantatro haiko no famizarako aminareo. Araka izany dia samy laza tompo kilasy fa tsy tolo fa zanak'antitra, tsy olona ela fa nahatadidy ary tsy pindrana fa tena zanaky ny tompony. Momba ny famadihana ary no resaka, fa inona marina moa ny tena antony anaovana ny famadihana. Ho resahako ao anatin'ity vidéo ity manahoana sy manahoana ny fizotry ny famadihana ary indrindra inona avy daholo ny tsara ho fantatra rehefa mikarakara izany famadihana izany. Voalohany ary, ny famadihana tsy fanompoana fa fahatserovana. Aza donona fa ianao tsy nitsororoka velona tany an-danitra, tsy mipotra tamin'ny vata-makazo, fa nisy an'ireo loharanom-poirana sy ray aman-dreny izay niaviana ka tsy mba zakan'ny malagasy, zany hoe miraraka tany izany ny taolam-balona. Ka izany indrindra re tompoko nanaovan'ny famadihana, ka misy karazany maromaro izy io. Misy ny hoe navita fasana, tsangam-bato moa ny fiteny, dia hoe manao fitokanana tsangam-bato. Dia amin'iny fotoana iny zany nisy razana avy amin'ny fasana anankiray afindra toerana amin'ny fasana anankiray. Zay zany le atao hoe fitokanana tsangam-bato, dia asitrika afindra toeranao zany ny taolam-balo reo razam-be izay tamina fasana anankiray. Misy indray hoe eo amin'le fasana ihany, fa amin'izay fotoana izay ataony famonosan-damba satria efa ela mety miparitaka ny taolam-balo. Dia ny famadihana tompo kilasy tompo vavy dia aleo tsorina mihitsy, fa tena andanimbola, fifaliana, firavoravon'ny mpianakavy, fifankatarany taranaka rehetrarehetra, ary indrindra ihany koa fifankatiavana, firaisankina, fihavanana. Ka ataony famadihana, misy olona fahanana sakafo ao, misy totorebika sy fety be ao, misy ihany koa an'ireo karazana ohatrany hoe mpanakanto mitondra fifaliana. Mandritra ny famadihana zany ny tanjona dia hoe mifankatia ny velona, mirahina, mifamela heloka. Zay ny mahafaly sy mahasambatra an'ireo ray aman-dreny razam-be teo aloha ireo dia ny hoe any amin'ny tontolo tsy hita maso any izy dia mitombo grady, memanakay kokoa an'Andriamanitra satria ny taranany tsy namela azy irery ho toy ny azo tokana morokady ka tsy naindrivotra irery, fa mbola misy miraharaha, mbola misy mikarakara. Ka izany re tompoko no antony anaovana ny famadihana, famonosan-damba, fahatserovana, fa tsy fanompoana, fiaona ny fianakaviana rehetrarehetra, ary reny fandaniana amin'ny sakafo lanonana be ireny dia ohatrany hoe karazana voninahitra sy haja ho an'le razam-be tany aloha tany hoe aikay mbola misy ny taranaka mamelo maso an'ireo ray aman-drenindreo. Dia izay ny antony famadihana. Ka ohatrany ahoana ary mety ho fizotrany sy ny zavatra tsara ho fantatra rehetra. Matetika aloha zany dia misy ny alina iny ny ampita zany zao le famahanana ny fianakavianam-be sy le famonosana, dia ny alina iny dia efa misy fety sy korana be mihitsy, na le hoe balina be hoy isika amin'izay fotoana izay ny zavatra mety ilaina ohatranay MC Lafatra compagnie zao dia mandritra ny famadihana dia reto foana ny matetika alain'ny olona. Misy ny estrady, misy ny lumière effets spéciaux, ny animation DJ, dia ny tenako moa zany mikabary, manao animateur, maître de cérémonie. Misy animation mahafinaritra be ataony alina eny ohatrany hoe karazana réveillon. Akoatran'ny réveillon nefany dia misy ihany koa le hoe fifankafatarany fianakaviana na présentation tsika hoe ny taranaka ranona dia niteraka nyreto, dia misy fampafatarana atao mandritra ny fotoana iny ny alina sy ny apitso maraina. Dia ny atao zany mandra-parain'ny andro dia manazava sy mampafantatra ny olona ny lanjan'izany famadihana zany. Arak'izay famadihana izay dia hoe avadika le alahelo sy tomany tamin'izany avadika fifaliana satria ny razana lena mampitomany fa ny razana maina kosa hifaliana ary finoson-damba. Dia izay zany aloha ataoko anaty farangisosina izay. Milamina tanteraka ny alina iny
alohan'izay aloha ilaina ny mpanandro manao ny famadihana satria ny mpanandro no mikitika sy manoro ny tonin'androm-pasana. Aza donona re tompoko fa tena saripady io resaka fasana sy ny tonin'androm-pasana io tsy vitany hoe aleloia sy mivavaka sy ohatran'izany. Tena azafady any afako any amin'ny didiny lalako. Ny olombelona tsirairay avy dia miforon'Andriamanitra anana ny fahaiza sy ny talentany. Rehefa manao dia manao fa aza mba mitsapatsapa na manandrakandrana. Aza hoentiny ity mivavakavavaka ity dia hoe mandeha tsy misy jiro amin'izao, fa tena ilaina ny mpanandro. Efa misy mpanandro moa mpiara-miasa amin'ny tenako olona mahatoky tsara mikarakara an'izay satria antony ilana ny mpanandro izy manendry ny daty sy ny fotoana hoe raha amin'izao ity ny atao zao avy zany ny fiomanana sy ny zavatra tsara fantatra. Ny asan'ny mpanandro ihany koa alohan'le amongarana ny razana rapitso dia efa misy fitsidihana mialoha atao any amin'ny fasana zany miaraka amin'ireo solon-tena mpianakaviana miresaka amin'ireo razambe reo hoe aza mihetsiketsika ao nareo ho avy ny taranaka rapitso hikarakara anareo amony lamba nareo fa na dia fa any amin'ny tontolo hafa aza ny misy anareo nareo namela taranaka ka tsy ho avelan'ny taranaka hiraraka tany ny taolam-balinareo fa dia ho karakaraina. Ka zay any an-tampon-tanety any amoron-drano any lavitra be tsy takabasy any dia aza mihetsiketsika ato nareo. Misy fombafomba zany ataon'ny mpanandro fa izy ny malala an'io moa fa tsy tena ho azavaiko amin'ny Tsipriany eto fa amin'ny mampikarakara ana moa dia matetika efa hitako ilay izy dia hifampizarako aminareo. Anjara amin'ny mpanandro ihany koa ny manoro manao ny atao hoe fanidim-pasana. Rehefa hosokafana ny fasana dia idina dia misy ny adik'ilay hoe fanidim-pasana atao ka tsy ataotao foana io fa efa misy olona manokana mikarakara an'izay. Zay ny antony ilazako aminareo hoe aza manaonao foana, aza miteniteny foana, aza mihinan-kina foana fa ny zavatra atao rehetra zany dia efa misy mana-talenta sy manam-pahaizana amin'izany. Ka raha misafidy any amin'ny silafatra ianareo efa misy olona mahatoky mikarakara an'izay. Vita iny ny réveillon ny alina iny dia ny ampitso maraina amin'izay dia misy fombafomba mbola atoron'ny ny mpanandro hoe ohatr'izao ny lalantsika rehefa mandeha dia rehefa mba ohatran'ireny re tompoka rehefa mba atoro dia mba harao tsara ilay izy hoe mivilivily mihodina aty ny lalana. Indraindray mantsy misy olona hoe tonga dia anivaka be satria efa hitan'ilay mpanandro hoe raha manivaka eto mety hamolaka ilay izy dia misy fomba atao ohatran'izao zany. Dia zay ny anjaran'ny mpanandro zany hoe mandamina ny adik'ilay rehetrarehetra mba hitondra ny filaminana, hitondra mandravany satra, ny ramilama, ny ramisosa, ny tsilaitra, ny hodifaty mba hampilamina ny zavatra atao rehetrarehetra eo. Ka mivavaka manana ny asany, mpanandro ihany koa manana ny asany dia aleo mifanaja tsara mihitsy samy mipetraka amin'ny asany zany. Tsara marihana moa zany fa ny olona mpanao famadihana, mpamadrazana tsy mba maniratsira mihitsy any matontolo maha-kristiana fa io mahagasy atsika tsy mamenatra mamadrazana zahay misilafatra tsy mahita antony mihitsy na ohatran'ny silako ary maharatsy an'io famadihana io fa fanaratsiana ny bobaka, fanaratsiana ny be dia be fa tsara tompoko manao famadihana satria isika rehetrarehetra zao dia tsisy ny latsaka velona tany an-danitra fa nisy an'ireo ray aman-drenireo. Ary tia ny mariako kely ny soa sy ny fifankatiavana sy ny fihavanana atao fahavelona io mbola tohizany io fa tsisy an'izany mihitsy olona tsy mifankatia niady aman-trano ny korotambelona ny fanosina dia hoe hanao famadihana fa fifankatiavana io firaisan-kina io fihavanana. Tonga amin'izay ary tompoko le andro lehibe anankiray anaovana famadihana. Eo misy karazana hira gasy, misy fampisehoana ny artista, famahanana olona ary tena ilana pikabary kinga sy mahay satria isaky ny misy olona mandroso dia misy kabary atao ary misy fandaminana manokana mihitsy atao eny fa na dia reny sotro reny ary fanolorona ny terikalaonvy le sotro dia misy fandaminana manokana atao mihitsy. Vita tanteraka izay rehetrarehetra zay voky ny olona avy nandisy ny korana teo dia vita ihany koa ny famonosana sy ny tariny sy ny sisa dia ho averina ho apetraka eo amin'ny toerana amin'izay dia mbola misy fombafomba koa eo. Misy an'ilay hoe io fasana dia mihodina impito aloha dia rehefa mihodina impito eo zay vao atsofoka ao anatiny. Tsara marihana moa zany amin'ny famadihana dia zao reto avy ny zavatra tsara fantatra. Ny tady izay amatorana ny razana dia atao isa tsy ankasa zany hoe 7, 5 na 5 arakaraka ny halavany zany. Tsotrany any amin'ny fahoriana indray hoe 4 na 9 na 8 fa isa tsy ankasa ilay izy. Dia rehefa mamongatra dia ny grand no mivoaka farany izay tena ray aman-dreny zokiolona indrindra fa rehefa apiditra indray any razambe dia ny grand miditra voalohany dia manaraka arak'izay. Vita somatrara moa ny fanitrihana avy eo dia misy an'ilay fanidim-pasana ataon'ny mpanandro dia mandeha ny teny fisaorana ataon'ny solon-tena mpanjakana na ny komina na ny fokotany dia misy fisaorana
dia miraisina ny sodrano dia mody amin'ny fifaliana. Mety misy sasany mbola tsy voalazaka fa ambangivangony ihany izay nambaraka izay tompoko lasy mivavaka ny anteninay dia zao izahay MC Lafatra et compagnie dia mikarakara mahakasika ny famadihana, manana izay estrade, ny sonorisation, lumière, effets spéciaux, ny artiste, ny animation DJ, ny mpanao hira gasy, ny mpanandro, ny resahaka teo ihany koa, ary misy ihany koa efa mpiara-miasa ny MC Lafatra et compagnie tena spécialiste amin'ny resaka sakafo, momba ny resaka famadihana io, ny vary be menaka zany tsara marihana moa fa ny sakafo rehefa ny famadihana dia misy an'le hoe eto ny vahoaka sy ny olombelona rehetrarehetra ao zany fokon'olona sy ny vahoaka amin'ny sakafo. Misy ihany koa ohatrany any mariage any na fety hafa ohatrany hoe karazana VIP dia anjaran'ny maître de cérémonie sy ny mpikabary no mandamina an'izany. Noho izany ary tompoko lasy sy ny vavy ho anareo izay mikarakara famadihana atoato, aza misalasala ianareo miantso any MC Lafatra Mivatana satria za dia manana compagnie hatramin'ireny pagode na grand chapiteau reny zany dia misy dia azosika tanterahana tsara, manazava ny toerana, ny mpikarakara sakafo, ny artiste hanafana an'izany fety zany dia tongavy ianareo miresaka fa ho karakaraina soma tsara mihitsy. Dia tongava soa ary tompoko ny andro ray teo zato fotoana volamena tsy manan-tsahala sarobidy karakarao ny razabe ho ela velona ny mpamadikazana